fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana. Jaona toko voalohany 5:40. Fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao. Iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu. Tsy mahazo resy ianao. Mandroso ampifaliana any amin'ny tontolo izay misy antsika rehetrarehetra indray ny tenako amin'izao andro sy fotoana mahafinaritra sady mamiratra be izao. Tonoina amintsika rehetrarehetra indray ny fahasoavan'ny Tompo, ny fitahian'Andriamanitra, ny fahatsaran'Andriamanitra ary manonona manokana ao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo hisy varavara-pitahiana, varavara-pahagagana hisokatra tanteraka ny eo amin'ny fiainanao amin'ity ora sy fotoana ity. Raiso ampinoana izay tsodransy teny pahefana nalaoko ny vava mpanompon'ny Tompo izay. Matthieu kely ihany no mandroso any amin'ny tontolo izay misy anao dia manasa mpitiavana ny tenako mba naraka ity fandarana ity izay ataoko eto amin'ny onjam-peo isaky ny amin'ny 5 sasany maraina moa izy raha eto amin'ny 107.2 FM ianao no manaraka. Fa misy ihany koa ny vidéo izay any amin'ny YouTube any. Amin'ny YouTube zany dia mivoaka any daholo ny fampianarana eto ny akamarony. Ny ahitanao an'izay raha ohatra ka hanaraka ny vidéo amin'ny YouTube ianao dia ny manokatra fotsiny ianao sokafanao ny YouTube dia manoratra ianao hoe Fabiola Damour dia hitao daholo ny vidéo rehetrarehetra. Dia eo amin'ilay Fabiola Damour indray ianao avy eo mirecherche indray hoe apôstôly Matthieu dia hitao daholo ny vidéo rehetrarehetra. Na tonga dia amin'ny YouTube ianao dia manoratra fotsiny apôstôly Matthieu dia miraraka eo daholo moa zany filaza azy na hoe mipotro eo daholo ny fampianarana izay ataoko eto amin'ny onjam-peo isaky ny amin'ny 5 sasany maraina izany. Misy ihany koa ny toriteny izay renesintsika reny Betlehemanjoda reny mandeha vidéo ihany koa ny akamaroan'izy ireny isaky ny mitoriteny eny ny mpanompon'ny Tompo. Dia azadino ny miabone an'ilay izy mba ahafahantsika mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra. Fahatelo afaka aparitakitsika ny fampianarana ny amiko manokana dia afaka alainao dia aparitakao na alefanao any amin'ny onjam-peo hafa any na aparitakao any amin'ny aina aman-jero samy hafa any. Tsy maninona mihitsy ny fampianarana izay hoentiko ny anahy manokana fa tsy miditra amin'ny mpanompon'Andriamanitra hafa fa ny an'ny tenako no idirako izany. Ivavaka avy hatrany tsika ary loha. Jesosy io mitenena Tompo, ampianaro tena ampianaro ny olona. Aoka zay fampianarana hoentiko eto mba hoaina ho an'ireto olona reto, anangana ny rava ary ampiorina zay efa miorina eo amin'ny fanorenana tsara ny fampianarana. Ny tananao maherana eo omba mpanomponao ary amin'ny hery fahasahiana ihany koa hitondrahako izao afatra izao. Misaotra Jesosy satria fantatro fa miasa ato anatiko ny fananao. Amen. Androany tsika dia ame tolotsaina sy torohevitra tsika indray ny tenako. Inona moa no torohevitra hoentiko eto makasika ny amin'ny akamaroantsika izay mivavaka, tena hoe mivavaka, tena hoe mitady an'Andriamanitra ary misy amintsika tena mpivavaka tena hoe mangataka zavatra eo anatrehan'Andriamanitra. Anampy anao zany ny tenako ho anao lay hoe nangataka zavatra teo anatrehan'Andriamanitra nefa tsy mivaly le izy hatramin'izao. Tsy mivaly le izy hatramin'izao. Betsaka amintsika izay mpieno n'ity fandaharana ity no tena mitomany an-dranomaso, midongy sy mangataka zavatra eo anatrehan'i Jehovahandriamanitra na amin'i Jesosy. Tena mba omeo an'izao Tompo, mba ataovy an'izao Tompo, mba tanterao Tompo ty programako ity, ohatr'izao Tompo, ohatr'izao Tompo, ohatr'izao Tompo. Misy amintsika mivavaka tena hoe vavaka. Misy manao alimbavaka amin'ny mandra-parain'ny andro. Misy manao hoe anao alimbavaka 7 alina, anao 30 alina. Zany ndray misy ndray manao fifadikanina
ny sasa amin'ny fivadikanina misotro rano, ny sasany tsy misotro rano. Misy manao fivadikanina lava be mihitsy, misy manao fohy, misy ndray tena hoe tsy misotro rano mandritra ny 3 andro 3 alina, tsy misotro rano, mangataka zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, tena hoe mangataka, fa saingy mbola tsy mipoaka mihitsy le izy. Misy ndray tena hoe manao vavaka any atendrombohitra, mitokana tena mitomany amin'io masoandro be io mikaingaina io, any atapy tendrombohitra any isan'andro, midongy zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, fa tsy mivaly. De mety manontany teny ianao ary mety milaza hoe za mihitsy ve tsy tian'Andriamanitra e? Mbola misy Andriamanitra mihaino avy ao an-danitra ao e? Mbola tiany Jesosy ve ahy e? Raha tiany Jesosy aho, maninona ny tsy valiny mivavakako? Maninona ny tsy ataony ty zavatra angatahako ty? Fa maninona ny tsy mety azoko le izy? Raha ty ihany Tompo nahoana ary? Mametraka fanontaniana ary tady ho kivy ao anatin'ny fivavahana ny akamaroan'ny mpino amin'izao vanim-potoana zao. Tady ho ketraka satria nangataka fa tsy nahazo. Tsy le hoe le zavatra angatahanao no tsy akasitrahan'Andriamanitra, tsy de zay loatra. Tsy hoe Andriamanitra no tsy miheno vavaka, tsy de zay loatra, fa misy torolalana omeko anao eto ahafahanao manatratra io zavatra nangatahanao io tamin'Andriamanitra io ho tonga eo amin'ny fiainanao. Misy torolalana atoroko anao mba hahafahanao manatratra ilay tanjona zay nangatahanao teo anatrehan'Andriamanitra. Ny Andriamanitra antsika de tena miheno vavaka, tadidio zay, tena miheno vavaka ny Andriamanitsika ary tena mamaly vavaka ny Andriamanitsika, fa sainga eo am'le etsika ao arinan'le fangatahanao no tsy ampy. Le etsikanao ao arinan'ilay vavaka zay nangatahanao teo anatrehan'Andriamanitra no tsy ampy. Misy manao etsika fa tsy mifanaraka amin'ilay zavatra tiany tratrarina eo amin'ny fiainana zay nangatahany tamin'Andriamanitra. Ny etsika ataony aty ambadika ohatrany hoe raha ty le lalana tokony izorany atongavany eo, lalakafa indray no etsika ataony de lasa tsy mifanojo amin'ilay valim-bavaka zay nitakiny teo anatrehan'Andriamanitra zavatra tonga eo aminy. Jerentsika reto ty fampianarany ty de antenaiko fa voavaly am'izay mifanontanianao de ambadika an'ity fampianarany ty ianao de ho hitanao ny fipokan'io raha tanterahanao ty zavatra atoroko anao ty. Jerentsika ary ny soratra masina zay ato amin'ny bokin'ny Estera 4 de ny andininy fa 10 tsy maninona tonga de any. Estera 4 de ny andininy fa 10 dia nampitondra valiny ho any amin'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary vororio ny jiosy rehetra zay hita ato Sosana ary nifadihanina noho ny amiko ka aza mihinana na misotro atelon'andro na alina, ary izao sy ny ankizy vavy koa hifady toy izany koa, ary am'izany no idirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna azy. Koa raha tahiny maty aho de maty, dia lasa Mordekay nanao araka izay rehetra nandidiny Estera azy. Ary toko 5, Estera toko 5, Estera toko 5 vakiko amin'ny andininy voalohany manao hoe ary noho tamin'ny andro 7 dia niakanjo fiandrianana Estera ka nitsangana teo akianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka, dia teo anoloan'ny tranon'ny mpanjaka, ary ny mpanjaka mipetraka teo ambony seza fiandrianany fanjakana tao andapa tandrifa mivavahadin'ny trano. Amen. Misy tantara tena hoe angalantsika lesona ngeza be androany. Estera de vehivavy mivavaka, Mordekay de lehilahy mivavaka, ny jiosy de olona mivavaka. Reto olona ireto zao raha jerentsika ny tantarany tsy hidirako be fa anjaranao mamaky ny bokin'ny Estera rehetrarehetra de fantatrao ny antony. Nanana olana
zay miantra amanaina, manana olana zay miantra amanaina retolona reto, de ny taraina sy ny vavaka ary ny fadikanina teo anatrehan'i Jehovahandriamanitra. Hoy tsara mihitsy hoe asaivo mifady daholo ery ny olona hososana reny vohitra rehetrarehetra ozy Estera, ivavaka sy ifadikanina no ny amiko, raha ohatra ka maty de maty, velona de velona, zasy ny ankizy vavy ihany koa anao an'izany. Nisy dingana teto resaka fitondranam-bavaka ny Estera mba tsy ho faty izy raha iseho eo anoloan'ny mpanjaka. Inona ny tena antony nangatahany Estera sy Mordekay ny tolomanam-bavaka? Voalohany de ny tolonam-bavaka ny Estera mba hahita fiteo mason'ny mpanjaka fa tsy ho vonoina. Faharoa, mba hahita fity ka mba ahafahana mamono na mandrava ilay fahavalo zay atao hoe Amana Agagita. Ilay Amana Agagita amin'ny fahavalon'ny Mordekay sy Estera ary ny jiosy rehetrarehetra, satria te hamono azy Amana. Rehefa nivavaka noho ny amin'izany Estera sy Mordekay ary ny jiosy angataka eo anatrehan'ny mpanjaka, de nisy fitolomanam-bavaka aloha voalohany. Nisy fitolomanam-bavaka aloha voalohany. Nitondram-bavaka, nitolonam-bavaka tao anatina fifadian-kanina mihitsy ny anazy zao ny zavatra nidonginy, nangataka teo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny vavaka sy fifadian-kanina. Zay zavatra nitranga. Rehefa nataon'ny Estera sy Mordekay ary ny jiosy rehetrarehetra ny vavaka sy ny fifadian-kanina zay nataony de zavatra nitranga de voalaza amin'ny baiboly fa rehefa tamin'ny andro fahatelo dia ny akanjo fiandrianany Estera ka nitsangana teo amin'ny kianja anatiny amin'ny tranon'ny mpanjaka. Zany hoe nisy vavaka natao. Manaraka tsara tsika rehetrarehetra satria be de be amintsika reo manko tena efa kivy, hoe tena kivy zavatra angatahako tsy azo, zavatra iriko tsisy tanteraka, za mangataka firy taona eo anatrehan'Andriamanitra tsy mety mahazo valim-bavaka mihitsy fa maninona loatra Andriamanitra ve tsy mihaino, za ve mpanota be, za ve tsy tiany Jesosy, fa maninona ny tsy mipoka ny valim-bavaka eo amin'ny fiainao. De ampianarako anao mba hahatonga anao tsy ho kivy ao anatin'ny fivavahana sy ny fampony, de ampianariko ianao hoe tena mihaino vavaka Andriamanitra ary mbola tian'Andriamanitra ianao, mbola tian'Andriamanitra ianao maheno io, ianao mahita io ao anatin'ny video io koa, mbola tian'Andriamanitra ianao ary ny tompo tsy mafoy ianao zany, ny tompo mbola ao aminao fitiavany, fa sainga lay vavaka zay nataonao henona, fa ilay dingana ao aorianan'le vavaka ataonao tsisy, dia tsy mipoka le valim-bavaka. Azonao hoe le zavatra tiako apita? Le vavaka nataonao henon'ny Jesosy, le fitarainanao henon'Andriamanitra, fa saingy ilay dingana ataonao aorianan'ilay vavaka kosa tsy misy. Fa ianao miandry valim-bavaka eo ambony fandriana fotsiny, miandry valim-bavaka eo ambony salon fotsiny, miandry valim-bavaka eo ampipetrahana fotsiny, fa ao aorianana vavaka de tsy maintsy ataonao mifanaraka amin'ny zavatra nangatanao teo anatrehan'Andriamanitra, na hoe mifanaraka amin'ny zavatra tianao atongavana zay nangatanao teo anatrehan'Andriamanitra, ny hetsika ataonao amin'ny fizika, na hoe amin'ny nofinao zany, manao hetsika ty vatan-tenanao ty. Raha ataoko ohatra fotsiny zao ny eny Estera eto, ohatra ny eny Estera, ny fadikanina ny jiosy, ny fadikanina Mordekay, ny fadikanina Estera sy ny ankizy vavany, samy nitolonam-bavaka mba hahita fity Estera eo anatrehan'ny mpanjaka raha iseho anatrehan'ny mpanjaka. Ny vavaka aloha nandritra ny 3 andro, ny tolonam-bavaka, ny tolonam-bavaka, rehefa tapitra le vavaka sy fifadian-kanina zay nataon'ny Estera sy ny jiosy rehetra, dia jereo tsara fa tsy maintsy nampiasa ny vatan-tenany amin'izay Estera anao hetsika, anao hetsika, anetsika n'lay anatratra n'lay tanjona zay nentinam-bavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Azontsika ve le zavatra tiako apita? Anatratra n'le tanjona zay teo anatrehan'Andriamanitra, nitondranam-bavaka teo anatrehan'Andriamanitra Estera.
Estera raha navita fivadikanina 3 andro 3 alina niaraka tamin'ny Jiosy dia tsy hoe Estera nijanona tao an-tranony a de niandry amin'ny Mordekay niandry amin'ny Aserosy hokasian'Andriamanitra hoe ndana makany amin'ny Estera ianao ry Aserosy mpanjaka de anao ndray mba mandeha any. Tsy izay ny zavatra nataon'ny Estera, fa Estera mihitsy tsy maintsy niala tao atokantranony, niala tao amin'ny fonenany, niala tao amin'ny tranony a de nanao dingana, nanao nandeha izy anatratra lay tanjona zay netiny ambavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Hoy ny Baiboly eny akanjo fiandrianana izy voalohany. Zany zao zavatra tonga de tena hoe hetsika tsy maintsy nataony, satria raha akanjo mampimeny de hoentiny eo anatrehan'ny mpanjaka tsy ahita fity mihitsy izy. Azotsika tsy ahita fity mihitsy izy. Raha akanjo somary nampimena, akanjo manahirana netiny teo anatrehan'ny mpanjaka tsy ahita fity teo imason'ny mpanjaka mihitsy izy, satria ny netiny ambavaka de mba ahita fity eo mason'ny mpanjaka izy ka tsy hovonono. Rehefa mahita fity anao tsisy mikitikitika manao ratsy anao zany, ka noho izany tsy maintsy tany amina fitafy aloha Estera niezaka voalohany hoe anaovako ny akanjo fiandrianako, am'izay ny mason'ny mpanjaka vao mahita tonga de tapina ny dômo ozy izy le filaza amin'ny malagasy azay hoe tapina ny dômo, tonga de tsisy hevitra. Fa vao natazana ny Estera manao akanjo fiandrianana amin'ny mpanjaka, fahitany any Estera tovavy kely tsara tarehy, tonga de babo ny fony, de amony ny olona ozy mpanjaka ty ny tem-bolamena inona ny tadiavinao, fa nasasaky ny fanjakako aza omeko anao. Le zavatra tiako ampita zany de zao hoe tsy maintsy misy hetsika ataonao ao arinan'lay vavaka zay nangatanao teo anatrehan'Andriamanitra, de ity vatatenanao ity nofonao ity na ny asa zay ataonao ataovy mifanaraka am'lay zavatra tanjona tianao ho tratrarina eo amin'ny fiainana zay efa netinao ambavaka. Ny akanjo fiandrianana Estera, satria ny tanjona voalohany de zao mba tsy hovonona izy fa ahita fiteo eo mason'ny mpanjaka, ny tolona mambavaka mba ahita fiteo mason'ny mpanjaka Estera. Faharoa, mba ahafaty Amana namana Agagita zay fahavalon'ny Jiosy. Nataony Estera aloha ny dingana voalohany, tratrany. Hoy ny Baiboly hoe lasa niseho teo amin'ny kianja anatiny teo amin'ny mpanjaka izy, de vao natazana azy mpanjaka nahita fity izy. Inona natonga ny Estera nahita fity? Le vavaka tato ambadika nisy a, lay fihetsika sy le zavatra nataony zay hita maso ihany koa ny fanaraka tsara tam'lay fitondrana ambavaka na tam'le zavatra netiny ambavaka taty ambadika taty. Lay endrikany, lay fitafiny, lay nanaovany a, tonga de nataony hoe raha te ahita fity a zany a, zany tondra ambavaka Andriamanitra ataovy mahita fity eo alohan'ny mpanjaka ka tsy hovonono. Ka inona ny zavatra fihetsika tsy maintsy nataon'ny Estera voalohany tany amina fitafy, tonga de babo ny mason'ny Aserosy mpanjaka tamina fitafy. Ny fitafiny aloha no mivainy voalohany, satria ny mason'ny Aserosy sy ny fon'ny Aserosy nosotomina mba tsy handringana fa hamelona, de tsy maintsy ny fitafiana sy ny endrika ivelany aloha no namboarina tsara mba tsy atonga n'lay vavaka hoe ny vavaka tatsy hoe mba ataovy mahita fitya, nefa ny Estera nde seo anatrehan'ny mpanjaka orera be a, atahorany zany, mety tsy ahita fity zany. Fa noho izay fihetsika ny Estera zay nataony fanaraka tam'le zavatra netiny ambavaka teo anatrehan'Andriamanitra, ny zavatra nataony tamin'ny fihetsika tamin'ny nofo ray zay nahita fity Estera. Mba ho fantatra manko tokony ataonao arinany ianao hoe mitolona ambavaka amin'ny fifadikanina, mba hoentiko ambavaka ny ohatrao mba azo an'izao a, nataoko alimbavaka mba azo an'izao a, nataoko ty mba azo an'ty a, nataoko ndrahitsy mba ohatry zao a, nefa tsy mipoka le izy. Tsy hoe Andriamanitra tompoko aza menatsiny Andriamanitra, aza menatsiny Jesosy, fa le hetsika ataonao arinan'le fitondranao ambavaka tsy mifanaraka am'le zavatra tokony takinao tam'le vavaka, na tsisy hetsika mihitsy ianao de zéro mivalina. Faharoa, Amana no tanjona ho vonono eto. Azontsika tsara, Amana Agagita, namana Agagita no fahavalon'ny Jiosy sady fahavalon'ny Mordekay amon'ny Jiosy tao anatina fivadikanina sy ny lamba fisaonana. Sady mba hita fity Estera
no ravana ny hevidratsy zay nataony namana. De jereo tsara ny zavatra nataony Estera mba hahafahana manatratra le tanjona. Ozy mpanjaka hoe inona ny tadiavinao eo amin'io Estera toko 5 io a vakinao moa zany fa fotoana mandeha da mijery le raha ato amin'ny eto amin'ny plateau zao efa mandeha be le lera de fitipitiniko le izy fa ianao mamaky an'le izy. Jereo tsara zao a fa ozy mpanjaka hoe inona ry Estera vady mpanjaka ny angatanao, inona ny ilainao, fa nahatsasaky mifanjakako aza de omeko anao izany, omena anao izany na ny atsasaky mifanjakana. De jereo ny paikadin'ny Estera le fomba fiady am'izay zany hoe vavaka nentina mavaka Iamana mba ho ravany hevidratsiny. Estera hita fitia maso mpanjaka ary Iamana ravana ny hevidratsiny. De jereo tsara ny zavatra nisy. 7 amin'ny Estera toko 5 de milaza dia namaly Estera ka nanao hoe raha sitraky ny mpanjaka aoka mpanjaka sy Amana akao anio amin'ny fanasana izay efa namboariko azy dia hoy ny mpanjaka asao faingana Amana mba hanao araka ny tenin'ny Estera. Inona ny tsy maintsy tratrariny eto? Ny hevidratsy Amana ravana, namana no aringana. Nentina mavaka atao anatin'ny fifadikanina namana mba ho ravany ny paikadiny sy ny teti-dratsiny. De rehefa vita mivavaka sy fifadikanina tsy maintsy nataony Estera mifanaraka am'izay ny zavatra nataony teo amin'ny fiainany, teo amin'ilay trangan-javatra zay azo tsapaitanana, zany hoe le vavaka tontolo tsy hita maso, fa lay zavatra zay nataony amin'ny vatantenany na amin'ny fiainany tsy maintsy nataony mifanaraka amin'ny zavatra zay netiny ambavaka. Namana no tsy maintsy ho ravana sy potehana atao anatina vavaka, nangatako hoe ataovy ravy namana, ataovy ringany namana, ataovy resy an'lonay namana, ataovy tena ohatry zao ny hevidratsiny, nentina mavaka tatsy amin'Andriamanitra. Fa ny paikadin'ny Estera atateraka an'izay am'izay tsy maintsy nampiasa an'ity vatantenany ity izy, nampiasa ny atodohany izy hoe inona daholy am'izay ary ny paikady anatratrarako an'iny valim-bavaka iny. De Andriamanitra am'izay miasa ao anatin'izay, zany hoe le vavaka nanetika an'Andriamanitra anosika an'ity vatantenantsika ity atateraka ilay tanjona ty natongavana. Hoy ny mpanjaka hoe inona ny tianao de izy hoe ianao sy namana andao mba hiaraka hisakafo amiko ao amin'ny fanasana androany, miaraka sakafo tao. De inona ny tenin'ny mpanjaka, inona ny tianao ry Estera fa nahatsasaky mifanjakana raha mbola omenanao. De ozy amin'ny Estera ndray raha mahita fitiaka sitraky ny mpanjaka no anao an'izany de andao ianao sy namana rapitsy ohatran'izao mbola hiverina eto ndray hiaraka hisakafo amiko. Hitanao le izy tsy napiditra olo-kafa tao mihitsy Estera. Maninona ny tsy ny olona ray firenena ny nasainy hoe vita amin'ny fivadikanako fa mba ianareo ray firenena na ianareo mpanapaka rehetrarehetra fa maninona ny namana rery no nasainy ny nasana niaraka tamin'ny mpanjaka, satria ny mpanjaka no tompony décision amin'ny fanapa-kevitra farany. Namana ndray le fahavalo zay tsy maintsy ho aringana, tsy maintsy reo zany ny nasainy Estera hoeo anatrehany. Paikady tsy maintsy atao zay hevitra ahitana fity hoe inona ny atao ahatratrarako an'ity tanjony ity. Tsy maintsy nampiasa todo Estera, tsy maintsy nampiasa kokozy ny filazany sasany azy zay. Azo teneniny tsara zany zany ve de olana tsy maintsy nampiasa todo niketriketrika ny lohany hoe inona paikadiko raha tia ny takiko tamin'Andriamanitra, inona am'izay ary ny hetsika ataoko mba hahatonga an'izany. De manampy Andriamanitra zay le hoe vavaka arahana asy vavaka arahana asy. Io Estera hoe asaivo makaty ndray ianao sy Amana rapitso, tonga ny andro faharoa tao anatin'ny fanasana eo amin'ny Estera toko 7 io misy an'izay raha mijery ianao. De inona am'izay ny zavatra misy teo am'izay Estera namolavola lay paikady andravana ny fahavalony zay efa nentina mbavaka. De jereo tsara eo amin'ny 5 de milaza hoe Estera toko 7 ny 5 dia namaly Aserosy mpanjaka ka nanao tamin'ny Estera vady mpanjaka hoe iza moa izany
ary aiza no isy asesiky ny fony anao izany ankory fa hoy Estera io amana ratsy fanahy io no rafilasy fahavalo de jereo tsara am'izay ny tantarany Amana teo arinan'izay fa nahantona tamin'ny hazo izy tezitra le mpanjaka voaka tany alatrano teny amikanja amin'ny fambolena verina avy any io Amana miapoka amin'ny fandrina amin'ny Estera saromany nitsindrano lahy fotsiny de nahantona tamin'ny hazo maty Amana fanontaniana apetrako ary de zao raha nitolona mbavaka Estera sy ry Mordekay ary ny Jiosy tao anatina fifadikanina moa tsy hain'Andriamanitra va ny tonga de nandatsaka varatra andevina ny namana fotsiny tsotro zao hainy zany tsy hain'Andriamanitra va ny tonga de nampitsingidina ny namana fotsiny tsotro zao iny ambony soavaly tonga de hitsahany soavaly sy ny kalesy de vita na nikasika olona anankiray fotsiny tonga de nandefina azy de vita fa jereo tsara fa Andriamanitra de endry tsy nanao an'izay Jehovahandriamanitra fa ny zavatra nataony Jehovahandriamanitra de zao niandry any Estera anao hetsika ifanaraka am'le zavatra nangatahany teo anatrehan'Andriamanitra azontsika ve le zavatra tiako apita satria be de be ho atsika ankivy za le fonifonoko za kivy za tsy vitako tsony firitaona vavahako a zavatra anankiray ty tsy azoko mihitsy tsy hoe tsy azo le izy tsy hoe tsy ho tonga le izy fa kosa lay hetsika ataonao ao arinan'le vavaka ao arinan'le vavaka tendrombohitra ao arinan'lay alimbavaka ao arinan'le fifadian-kanina dia ataovy mifanaraka amin'iny zavatra nangatanao iny ny hetsika ataonao eo amin'ny nofinao eo amin'ny nofinao vitan'Andriamanitra ry ava-malala tonga de nandatsaka varatra nandevina ny Amana fotsiny tsotro zao a na nanikasika miaramila ray tao tonga de nandefina azy tamin'ny lefina fa maninon'Andriamanitra tsy nanao an'izany fa nahavelan'Andriamanitra Estera mihitsy no hetsika na de ny fahitampi teo masony Aserosy vitan'Andriamanitra tonga de nikitika ny sofiny Aserosy hey ndala makary amin'ny Estera vadinao fa mitady anao izy fa tsy maintsy Estera no nietsika nanao dingana mba azahoana lay valimbavaka zany hoe Andriamanitra zany de miandry atsika mihetsika fotsiny de efa mipaoka io valimbavaka io sandre misaotsika be de be zao tsika mifadianina teo 3 andro 3 alina tsy misotro rano ny akamarony de za miandry valimbavaka za miandry valimbavaka vita ny vavaka za miandry valimbavaka fa na 10 taona ry anao iandry valimbavaka fa tsy misy hetsika mitovy an'iny zavatra nangatanao iny eo amin'ny fiainanao de tena mandamoka ny valimbavaka tsy misy ny valimbavaka tsy manao ninina Andriamanitra io le teneniko foana isako mampianatra eto hoe tsisy mana milatsaka avy any an-danitra tsotro fotsiny zao zany miasa de manosika anao Andriamanitra hatateraka an'le izy efa eniny le nangatanao efa eniny iny ranabavy reko ny fitarainan'ny olo ko any Egypte hitako ny fahoriny efa hitany ianao nitomany nangataka nitaraina reny fa ambadika ny fitarainana sy ny ranomasinao sy ny fangatanao inona ny hetsika nataonao ifanaraka amin'ny zavatra nangatanao iny fa ny anjely efa eo ny fanan'Andriamanitra efa eo fa le vatanao hetsika ty nofinao ty no mila ampiasainao etsehana fanan'Andriamanitra atonganao eo amin'ny seza tianao atongavana atonganao tonga eo amin'ny toerana tianao atongavana tsy ny tompony tsy tianao zany tianao izy ary tianao mandrak'izay olona tsara tare be ohatrin'io tsara fanahy be ohatrin'io hoe de tsy ho tiana tia vavaka tia manompo azy inona ny takiny aminao ka tsy vitanao ahoana ianao ny tsy ho tiany ianao no manamelo tena hoe tsy tiany hafa za mako manana ny fahalemeko za mako mbola mpanota za mako lavo ohatr' zao fomban'olombelona lavo fomban'olombelona misolafaka izy eto ambonin'ny tany ny tsy solafaka raha mbola mandehandeha koa ianao tsy maintsy tafotohana tsy maintsy maratra fa azo tsaboiny
fa tsy zany nentina namelohanao tena fona Jehovah tsy meny vavaka ianao fa de ny fahotanareo ny hevitra mampisaraka aminareo ka de tsy meny vavaka zany no averina ny devoly eo anatin'ny sofinao isaky mihetsika de misy fanamelohan-tena lava ianao. Misy olona manerana zao tontolo zao mahajoro mihoatra ny zavatra hijoronao tsy misy ka ahoana ny lazainao fa tsy tiany tompo ianao, tiany ianao, meno anao izy, mamaly anao izy fa saingy le hetsika ataonao arinan'le vavaka sy fivadikanina ataonao mila hita. Raha ozy ianao nentinao ambavaka Jesosy eo mba ataovy mandroso be ty varotrako ty de ataovy mifanaraka am'izay le varotra ataonao eo etsiketseo ambamboary tsara ampio ny entana miantsoantso aty hoe solda tsy maninony zany inona mba menatra an'izany voly io fitadiavana io taovy mifanaraka am'izany. Ohatra ianao miteny hoe za Jesosy mba ataovy afaka examen de ianao ve nitondra ambavaka fa tsy mianatra lesona de ho afaka examen na andohalika zato ambe rivo eo ianao tsy afaka examen zany raha tsy mianatra lesona sy mianatra ny fivavahanao de hery manosika anao atratraranao ny tanjona tianao atongavana fa tsy maintsy mampiasa an'ity vatana ty ianao, tsy maintsy mampiasa an'ity atidoha ity ianao. Ampiasao ny coco anao io fa mahavita zavatra io, ampina vavaka io lasa fa eo daholo ny olana na kristianina miandry mana latsaka avy any an-danitra fa tsy metsika de mametsiny an'Andriamanitra avy eo kivy apitsangana de mifinoko de ozy le hiran'ny teny mana zay hoe manahoana ro anao dada de ketraketraka anaka ty finoko inona maketraketraka an'ty finonao tsy fisina hetsika ka Estera raha anatratra ny tanjona ny amin'ny namana de tsy maintsy mifanaraka am'le fangatahany tatsy amin'Andriamanitra ny hetsika nataony. Namana mihitsy no nasainy ho ao an-tranony, namana mihitsy no nasainy niaraka tamin'ny Aserosy satria Aserosy no nanao soniany taratasy nataony namana hoe vonona ny jiosy. Tsy maintsy Aserosy ihany koa manapa-kevitra hoe ringano any io lehilahy io zao ny ataonareo, zao ny ataonareo. Dikan'izay reo olona roa reo tsy maintsy natambatra Estera teo anoloana. Le vavaka tatsy efa nisy melo, le hetsika indray tato aoriana nanao an'le izy. Zany raha lasianabavy ny vahaolana azahoana valim-bavaka faran'izay aingana. Zany ny vahaolana faran'izay aingana, andraisana valim-bavaka. Ka te tonga am'ilay zavatra tianao nangatahanao sy nirinao tamin'Andriamanitra ianao, ataovy mifanaraka am'izay ny hetsika eny amin'ny fiainanao andavanandro, any amin'ny toerana iasanao, any amin'ny sorsa rehetrarehetra zay alehanao de ataovy mifanaraka am'izay hoe za te hanana fiara de ataovy mifanaraka am'izay zany. Mila ezaka ianao tompo mba ome fiara de tsy maintsy misy ezaka ao ataonao fa na permis raha tsy hanananao nefa ny fiarany de angatanao amin'Andriamanitra tsy mety zany fa tsy maintsy manana permis ianao, tsy maintsy mahay code de la route ianao sy ny sisa de sy ny sisa. Zay vao tonga le fiara ataovy mifanaraka am'izay fa tsy hoe tompo ome fiara de isy fiara latsaka avy any an-danitra any iny ary safady tsisy zany. Ka fampianarana tsotra ny amin'ny Matio kely de zao mba tsy hahatonga anao hanamely teny, mba tsy hahatonga anao kivy, mba tsy hahatonga anao reraka hoe mifady hanina sy nisotro rano nanao alim-bavaka na firy andro zay nanao hetsika finoana nanao antya ataoko ny ampafolony, ataoko ny ampazatony, ataoko ny amparivony, za nanoana amin'ny pasteranay, za nanome moto, za nanome fiara, za nanao an'izao. Tsy mipoka le valim-bavaka, ny tsy mapoka tsy hany fa ianao ataovy mifanaraka amin'ny zavatra nangatanao teo anatrehan'Andriamanitra, ny zavatra ataonao ao an-trano, any am-piasana, eny an-dalambe, tratraro ny tanjona, vavaka manosika fa ianao manatratra tanjona amin'ny alalan'ny vatantenanao sy ny sainao. Vavaka isika misaotra ny tompo, misaotra Jesosy. Zay ny fampianarana foy ny etiko teto, fantatro fa mahasoa ny olona zany, tena mahasoa ny olona pakafy mpanaraka an'ity fandarana ty raha rany zany fampianarana zany tafo avoaka izy. Ary betsaka am'ireo olona reo nijoro vavolombelona amiko hoe tanteraka ny zavatra nataoko marina tamin'ny alalan'ny fampianarana. Taio izy reto ka mety olo-tsaina atratrara ny tanjona, mbola lavitra ny lalana tompo, tafio hery mpiaino sy mipino rehetrarehetra anasoa azy anenao amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Amen. Eny ary de zay ny fampianarana foy de foy neto Matio kely. Na de kely ary ny tena koa raha isao fampianarana fa mahasoa anao
raha mila laharatarobia ianao a de ny 033 78 710 58 033 78 710 58 034 66 959 47 034 66 959 47 any ireo laharatarobia fandraisanao amiko a raha mila resaka ianao a na te hifandray a na mila torohevitra na misy hevitra mahafinaritra io ihany koa avy any aminao tianao ampity eto amin'ny fampianarana eto a alefaso izany a mirary soa antsika rehetra samita hin'Andriamanitra de mirary soa ho amin'ny rapitso indray a tsy mahazo resy ianao veloma to fa tamin'ny fahafenona no nandraisantsika dia fahasoavana anampy fahasoavana zao no natoko voalohany andiny fa enina amby folo fotoana mamy andraisanao fampianarana ary anarahanao vavaka délivrance ihany koa eto amin'izao fandarana izao iarahanao amin'ny lelan'Andriamanitra apôstôly Matthieu tsy mahazo resy ianao